Miarabanao manaraka ny météo amin'izao takariva izao ny anomboantsika azy toy ny mahazatra dia ny sary azo amin'ny zana-bolana araka ny hitantsika mbola ity ilay andian-drahona na ny tangon-drahona navelan'ny Francisco ny toyiny zany zao dia tombanana indray izy izotra mianandrefana manatona ny amorontsiraka antsika zany manomboka ny andro rapiso dia mitoy izay ny talata sy ny alarobia miazo ny amorontsiraka atsinanana ty zany ny fizotrany vokatr'izay dia alizay malefaka aloha ny andro rapiso fa miamatanjaka zany ny alizay raha manatona ny amorontsiraka antsika izy indrindra fa ny any amin'ny alarobia anoany. Toy izao ary ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso vao maraina dia isy ny orana tadidindraona aty amin'ny faritry ny varatra andrefany nosy iray manontolo aty mahazo an'izay ny aty amin'ny amorontsiraka iboeny Sofia ary koa ny aty amin'ny amorontsiraka andrefany diana aty ny ambiny maina ny andro amin'ny ankapobeny ary balika moa ny masoandro raha ny aty amin'ny ampovoantany sy ny ilany andrefany nosy aty zany ho an'ny rapiso maraina. Ny apiso tolakandro kosa indray itoetrany ny rotsakorana tanivondraona izay mety hoaraky kotroka any amin'iny tapany avaratry ny nosy ny aty amin'ny faritry ny diana sy ny tapany avaratry ny sofiano miaina an'izay mahazo ihany koa ny aty amin'ny faritry ny melaky sy aty amin'ny faritry ny betsiboka aty zany ho an'ny andro rapiso ary koa ibonglava mahazo an'izay ihany koa ny any amin'ny distrikany miandrovaro sy ny manodidididina azy eo zany ho an'ny andro rapiso tolakandro izay. Andrahona kosa ny andro andrahona mitsitokotoko zany raha ny aty amin'ny amorontsiraky ny nalanjorofo sy atsinanana zay hoarana orana malefaka miatoato moa zany faritra sasany amin'ireo ny nalanjorofo sy atsinanan'ireo ho an'ny andro ny takariva ho an'ny rapiso zany zay. Ny maripana ho an'ny andro rapiso dia ahitana fidinana kely aloha raha ny aty amin'ny ampovoantany ho an'ny rapiso hidina hatrany amin'ny 7 raha ny eto Analamanga. Torak'izay ihany koa ny aty Avakinankaratra hidina hatrany amin'ny 7 zay efa tafiakatra 7 izy tamin'ny andro omaly izay ny ambony indrindra amin'iny fa ny aty amin'ny ilany andrefana aty ny tena mafana indrindra ary koa aty amin'ny atitan'ny androya sy any amin'ny atitan'ny atsimo andrefana any mety hatratratra any amin'ny 70 degré celsius ny maripana ho an'ny andro rapiso. Ny toetrandrontsika ho an'ny andro talata kosa indray dia isy ny orana tadidindraona vao maraina ny toetra izay aty amin'ny faritry ny menabe atitan'ny menabe aty fa ireto orana amin'ny ilany atsinanana sy avaratra atsinanana reto kosa indray dia ny takariva ny tena saika isy an'izay ny aty amin'ny amorontsiraka atsinanany fitovinany sy atsimo atsinanana moa zany noho ny fisiany alizay miamatanjaka tsikelikely araka ny efa natsidika teo dia andrahona ny andro ary arahana orana ny any amin'ny alina amin'io faritra atsimo atsinanana sy vadivavy ireo. Ny maripana amin'ny androny talata izay dia mbola mitoetra hatrany ilay maripana mafana indrindra aty amin'ny atitan'ny androya mahazo ihany koa ny aty amin'ny aty amin'ny faritry ny orombe ary koa atitan'ny atsimo andrefana aty ny mafana indrindra zany ny any atsimo andrefana any Tuileara any mahatratra eny amin'ny 30 ny amorontsiraka. Ety ampovoantany mbola isy vidinana ihany ny maripana ambony indrindra fa ny ambany indrindra tsy dia nihetsika firy loha zany ho an'ny androny talata. Ny alarobia kosa indray dia ny saika ny ilany atsinanany nosy manomboka miaina ao anatin'ny rotsakorana amin'izay satria efa manatona antsika moa zany ilay andian-drahona sisa navelan'ny Francisco dia miamafy kokoa ny alizay mitatra zany ny rahona ho an'ny aty amin'ny atitan'ny faritra atsinanana aty fa ity amin'ny faritry ny Vakinankaratra ity mety hitantsika andian-drahona zany io ho an'ny andro maraina ny alarobia. Ny maripana ao anatin'izay dia misy fidinana be zany ny maripana ambony indrindra voakasika an'izay raha ny aty amin'ny ilany atsinanany nosy iray manontolo aty ary manomboka lefitsikelikely zany ilay mafana tato amin'ny faritry ny androy mety ho tafidina hatrany amin'ny 7 degré ny maripana any fa tsy hitana an'le 70 degré celsius intsony. Izay ny météo tsika mandritry ny 3 andro manasanao hatrany anaraka ny météo veloma tompoko.